Reavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Amantana any amin'ny tanànan'Andriamanitra. Amantana any amin'ny tanànan'Andriamanitra. Zany no lohahevitra misongadina eto amin'ity nofinainantsika anio ity riavako. Bokin'ny Apokalipsy toko 2:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5 dia miresaka amintsika fa andeha isika amantana any amin'ny tanànan'Andriamanitra. Ilay tanànan'Andriamanitra dia i Jerosalema vaovao, ilay tany vaovao sy lanitra vaovao izay ampanantenan'Andriamanitra atsika. Raha miresaka hoe tanànan'Andriamanitra isika satria miverina matetika eto fa io tanàna Jerosalema vaovao, ilay lanitra vaovao sy tany vaovao io dia tanànan'Andriamanitra io, avy any amin'Andriamanitra io, misy ny fomban'Andriamanitra io ary tsy misy afa-tsy izay fiainan'Andriamanitra no ao aminy. Raha miresaka an'izany tsika dia mahatsiaro ilay tany izay iainantsika ankehitriny, ilay tany izay iainantsika dia tany feno fisentona sy fitarainana. Tsaroana mantsy fa tsy tamin'ny olombelona ihany no nanenika ny fahotana, fa enika ny fahotana hatramin'ny tany ihany koa. Henika ny fahotana ny tany ary dia indro mitaraina sy misento eo anatrehan'Andriamanitra. Miresaka hoe Jerosalema isika, fony fahatestamenta taloha dia i Jerosalema no ivon'ny fivavahana jiosy. Tao Jerosalema no nisy ny fanantenana. I Jerosalema no nandrandraina sy tondra fahazavana ho an'izao tontolo izao, kanefa fantatsika fa i Jerosalema no nanday ilay Mesia, fa ilay tempolon'i Jerosalema mihitsy aza no tonga zohy fieren'ny jiolahy ho Jesoa Kristy. Tsy misy azo nantenaina intsony ilay Jerosalema nandrandraina hatramin'izay. Koa indro Andriamanitra ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy mamelona fanantenana vaovao, fanavaozana vaovao, ka manome ny Jerosalema vaovao ho antsika mino indray. Ity fampanantenana ny Jerosalema vaovao ity no tanjona lehibe ny bokin'ny Apokalipsy. Tsy lay mampatahotra atsika, tsy lay mampangorohoro atsika sy ny fandria matetika momba ny dragona sy ny bibidia sy ny sisansosantsisy ihany no ambarany bokin'ny Apokalipsy, fa fanantenana vaovao ny amin'ny anavaozan'Andriamanitra, ka indro avy amin'Andriamanitra no anomezany ny tanànany dia Jerosalema vaovao ho an'izay mino azy. Fiavozam-piainana, fiavozam-pivavahana, fiavozana tanteraka mihitsy, fiavozam-panahy no indro ataon'Andriamanitra. Zay mahatonga azy miteny eo amin'ny andininy 5 manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra manavao ny zavatra rehetra no indro Andriamanitra ihany koa manolotra ho antsika ny tanànany, ilay tany tsy misy fisentona, ilay tany tsy misy fitarainana, ilay tany tsy misy ranomaso. Tatsika eto fa ho avaozina ny tany aman-danitra ary tsy misy ranomasina intsony ihany. Ranomasina izay manambara hatramin'izay ny toeram-paharatsiana sy ny finoana jiosy dia nietrehitra fa ny ranomasina no fitoeran'ny Satana. Tsy misy an'izany intsony amin'ity lanitra vaovao sy tany vaovao, ilay fonenan'Andriamanitra ity. Ary izany koa miaraka amin'izay
ambarany adininy faefatra fa tsy misy ranomaso, tsy misy fahafatesana, tsy misy alahelo, tsy misy fitarainana ary tsy misy fanaintainana ao amin'io tanànan'Andriamanitra io. Ravako malala ao amin'ny tompo, miandry ny tanànan'Andriamanitra ny mino fa tanànan'Andriamanitra izay efa ambara fa misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra, avy ao no ampakaran'Andriamanitra ny vadiny, avy ao no anandratan'Andriamanitra ny fiangonana hialany amin'ny fitarainany tany. Izao andro ankehitriny izao dia iarahantsika malala fa mijaly ny tany. Tsy ny olombelona ihany no mijaly ny noho ny amin'ny faratsiny, fa mipakany amin'ny tany sy ny zavaboary. Zany aritantsika ny ateraka izany noho ny fiovaovan'ny toetrandro. Fanantenana vaovao ho antsika ny hanomezan'Andriamanitra sy hampiomanana ny tanànany ho fiainana vaovao, firenena vaovao, fahavelomana vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, fa ho anao mino kosa manana fanantenana ny amin'ny fanavaozan'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay ilay Andriamanitra mpahary ary mahary vaovao sy manao fahariana vaovao eo amin'ny fiainana isan'andro. Ka indro Andriamanitra mampiseho aminay ny sitraponao sy ny fandaminanao ary ny amin'ny fanantenana ny ho avy izay atrehanay. Faly sy ravo izay tompo miaraka amin'izany, fa faly sy ravo izay mandre ny fitiavanao Andriamanitra anay mpanota ka anananay ny fanantenana mandrakariva. Ankehitriny ary izahay mametraka eo am-pelantananao Tompo, ny hanomana ny mpino tsiraray avy ny fiainana, ny lalana amantana any amin'ny tanànanao Andriamanitra. Mivavaka ho an'ireo izay mbola sondriana, ireo izay variana, ireo izay tsy taitra akory ny amin'izao fiainana izao. Tompo, foazy amin'ny toromasom-panany, ndrao ho taraiky, ndrao ho tavela ka tsy ho tafiditra any amin'ny tanànanao. Dia mivavaka izay ho amin'ny fiomanam-pananay, ny amin'ny fanomponay rehetra amin'izao akatoko ny andro alahady izao. Omeo anay ny fahavononam-panahy rehetra, anatanteranay ny fanompona mendrika anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.